Anio talata faharoan'ny volana May, taona 2022 ho aminareo ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesoa Kristy tompontsika. Amen. Ny fitarihan'ny fanahy masina no hiatrehana zavatsarotra. Ny fitarihan'ny fanahy masina no hiatrehana zavatsarotra. Matio toko fahaefatra, andininy voalohany hatramin'ny fahairaika ambin'ny folo, vakintsika amin'ny anaran'ny Tompo manao hoe: ary Jesoa dia nentin'ny fanahy nakany anefitra mba halainy ny devoly fanahy. Ary ny fahadianana 400 andro sy 400 alina izy, koa noho ny afaka izany dia noana. Dia nanatona ny mpaka fanahy ka nanao taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao, dia teneno ho tonga mofo ireto vato ireto. Fa izy kosa namaly ka nanao hoe: voasoratra hoe, tsy mofo ihany no iveloman'ny olona, fa ny teny rehetra izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Ary ny devoly nitondra azy nakany amin'ny tanàna masina ka nampitoetra azy teo an-tampon'ny tempoly. Dia nanao taminy hoe: raha zanak'Andriamanitra ianao, mianjera any ambany any, fa voasoratra hoe, izy andidy ny anjeliny aminao, ary eny an-tanany no hitondran'ireo anao. Fandrao ho tafitona amin'ny vato ny tongotrao. Hoy Jesoa taminy: voasoratra hoe koa, aza maka fanahy an Jehova Andriamanitrao. Ary ny devoly nitondra azy indray nakany an-tendrombohitra avo dia avo, ka naneho azy ny fanjakana rehetra amin'izao tontolo izao mba mivoninaany. Dia nanao taminy hoe: izao rehetra izao dia omeko anao, raha iankoho ka eto anatrehako ianao. Fa hoy Jesoa taminy: mandehana ianao ry Satana, fa voasoratra hoe, Jehova Andriamanitrao no iankofanao, ary izy irery ihany no hotomponao. Dia nandao azy ny devoly, ary indreo nisy anjely tonga ka nanompo azy. Ray Masino, manamasina anay amin'ny fahamarinana, ny teninao no fahamarinana. Amen. Ny fitarihan'ny fanahy masina no hiatrehana zavatsarotra. Ny teny izay hitantsika eto dia hoe nentin'ny fanahy masina, nentin'ny fanahy. Fa amin'ny dikateny hafa dia ambarany hoe notarihan'ny fanahy masina, notarihan'ny fanahyn'Andriamanitra Jesoa hiatrika zavatsarotra tany anefitra. Teo ny fifadikanana nandritra ny 400 andro sy 400 alina izay nataony, ady ara-nofo, fa teo ihany koa ny adi-panahy izay nakany ny devoly fanahy azy. Tena zavatsarotra, zava-manahirana, miantraika ara-batana, amanaina, ara-panahy no natrehany Jesoa. Fa hitantsika kosa fa ny fitarihan'ny fanahy masina no nahatonga azy hanana hery hiatrika izany rehetra izany. Nanao izay faraheriny, nanao izay ho afany mihitsy Satana handavona ilay zanak'Andriamanitra. Nanao izay azony natao rehetra eny, hatramin'ny fampiasana na ny fanovana ny soratra masina aza, mba handavona ny tompo. Kanefa mbola lehibe lavitra noho izany ny fitarihan'ny fanahy ka ahafahana miatrika ny zanatsipika mirehetrarehetra alefan'ilay ratsy. Hitantsika eto fa naharo tena teo anatrehany izay adi-panahiny ny tompo. Naharo tena teo anatrehany izay rehetra mety ho filan'ny tena manokana, izay naderaderan'ny Satana azy ny tompo. Mazava mantsy,
mazava fa tsy ny hitady izay ho azy no tanjon'ny tompo, tsy mitady izay hahafinaritra azy. Mety hoe nona de misy sakafo, mety hoe misy voninahitra, mety hoe misy harena na deradera taminy, saingy nasehon'ny tompo mazava fa tsy ny hitady zany no zava-dehibe teo aminy, fa ny anao ny sitrapon'Andriamanitra. Izay tarihiny fanahin'Andriamanitra mantsy no zanak'Andriamanitra, ary ny zanak'Andriamanitra de tsy manao afa-tsy izay tarihany fanahy azy. Ry havako malala ao amin'ny tompo, izaho sy ianao ihany koa de samy zanak'Andriamanitra, samy efa nomena ny fanahin'Andriamanitra teo amin'ny sakramentany batisa. Zava-dehibe zany amin'ny fiainantsika, eny hiatrehantsika izay rehetra mety ho manahirana sy fahasarotana eo amin'ny fiainana, ny batisa izay natao tamintsika. Iny sakramentany batisa iny no nanome atsika ny fanahy masina, ary ny fanahy masina nomenantsika de tsy fanahy osa fa fanahy mahery, fanahy mahasedra sarotra, fanahy afaka miatrika ny olan'izao tontolo izao, fanahy izay afaka miaro anao amin'ny ratsy rehetra. Aoka ry havana, azava ao anatintsika fa tsy isika no mibaiko na mitarika ny fanahin'Andriamanitra ao anatintsika, fa meteza kosa ho tarihan'ny fanahy, ho arovan'ny fanahy. Eny, meteza hanao ny sitrapon'Andriamanitra izay efa niantsony atsika. Ry havako malala ao amin'ny tompo, hitatsika tsara fa ny lafim-piainana rehetra izay mampiazakazaka ny olona amin'izao andro ankehitriny izao no tahaka ny mena miraviravy, aderaderan'ny Satana omena atsika ny fahefana, ny voninahitra, ny materialy samihafa, kanefa aoka tsy ho maika isika ndrao anoherana ny sitrapon'Andriamanitra ny fahazonan'izany ka handavo atsika. Doero Satana, lavo izy, ary eto de hitatsika fa resin'i Jesosy Satana ka de niala taminy. Ianao ihany koa manana ny fanahin'Andriamanitra, aza avelanao handresy ny fanahy ratsy, fa aoka ny fanahy tsara, ny fanahin'Andriamanitra izay ao anatinao no ampandresy anao, ampahomby anao eo anatrehan'izay rehetra mety ho etraketraky Satana sy izay rehetra ataony. De mahereza ry havako, mahereza eo ambany tana maherin'Andriamanitra amin'ny fitarihan'ny fanahy masina, mahereza fa tsy mandao anao ny tompo. De ho an'Andriamanitra irerian'ny voninahitra. Amen. Hivavaka isika. Tompo, misaotra anao ny amin'ny fitarihan'ny fanahinao masina, ilay fanahy mitari-dalana, fanahy mampahery, fanahy miaro, ary fanahy manokatra fiainana feno fahasambarana ho anay. Retsy laditra izay Tompo, fa tsy misy afa-tsy ao aminao no mampiadana anay. Zany no ametrahanay izao herinandro vaovao izao eo ambany fahasoavanao, andehananay araka ny fanahy, ilay fanahy masina miasa, ilay fanahy masina tsy mipetra-potsiny, fa mandresy ny ratsy rehetra. De amin'ny anaranao Jesosy Tompo nanaovanay izany vavaka izany. Amen.